fa nitory tsy nangina fa nitory zay no loha hevitra anankiray zay nasako anao dia ny fanontaniana kely dia hoe iza no mba azonao iresahana amin'izany androany. Manasanao ampitiavana ary hiaraka andinika amiko izany loha hevitra izany. Dia ampifaliana mandrakariva no anolorako ny fiarabana anao amin'izao ora mamy iarahantsika izao amin'ny andiniantsika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ity ora ity. Tiako raha hotononona aminao hatrany ao antsika ny fiadanan'ny tompony eo aminao sy ny ankohonanao ary mba hanenika mandrakariva ny fiainantsika rehetra izany. Milohan'ny andiniantsika ity loha hevitra ity dia andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay ao zay any an-danitra, misotranao indray zahay noho ny fitiavana sy ny famondram-ponao ka mbola nomenao izao vanim-potoana izao ora izao zahay rahanay mandinika ny teninao. Mangataka anao zay mba hoarovanao ny ity fandarana ity ary mba hotahinao amin'ny fomba manokana izany ka ny fanena masina ny ambomba anay, ambomba ihany kio izao mpiaino manaraka ity fandarana ity izao. Noho ny anaran'i Jesosy, amen. Fantatsika tsara fa ireo vehivavy izay nijoro teo amin'ny fijalian'i Kristy dia ny andro fatratra mihitsy ny alasa ny oran'ny sabata. Satria tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro raha vao nazava ratsy ny andro dia lasa nankany amin'ny fasana izy ireo nitondra zavatra manitra sarobidy andeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Tsy nieritreritra akory ny amin'ny hitsanganan'i Jesosy hamaty izy ireo satria ny antony toa nilentika mantsy ny masoandro ny fanantenany ary tena nizaka tao ambon'izy ireo ny aliny tebiteby. Raha teny an-dalana izy dia namerina ny tantara ireo asam-pamondram-po sy ny teny fampahirezana izay nataon'i Kristy fony fahavelony. Any ka tsy tsarony intsony ilay teny Jesosy hoe fahita anareo indray aho. Dia ilay tokoa mantsy rehefa tena sepotry ny fahoriana dia adino ilay teny mamy izay omeny ny tompo antsika. Fa inona tokoa moa no nitranga rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ka niteny ilay zatovo teo amin'ny fasana manao hoe Jesosy izay tadiavinareo efa nitsangana izy tsy ato intsony izy. Inona no nitranga? Dia izao no voalaza eo amin'ny andininy 7. Hoy ilay afatra manao hoe fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy Petera fa melohanareo any Galilea izy. Any no ahitanareo azy arak'izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra niala tamin'ny fasana fa torakovitra sady talanjona izy ary tsy manilaza na inona tamin'ny olona izy satria natahotra. Ry mpiara midinika amiko izao tenin'Andriamanitra izao, miara resy lahatra amiko ianao fa ara-dalàna ny fihetsika reto vehivavy reto. Izy ilay mbola tao anatin'ny tahotra, tao anatin'ny tebiteby, no indro mbola iray inandray mandehana, natahotra izy. Any ka dia ny fihetsika nataon'izy ireo voalohany nandositra niala teo amin'ny fasana izy. Manerana ny bokin'ny Marka izay efa niarahantsika nandinika fotoana lava zay, dia Jesosy dia nandrara hatrany hatrany ny olona tsy lazalaza ny momba azy, ny fanasitranana izay nataony rehefa gagana maro dia maro izay no tanterahany. Anisan'izany ohatra ao amin'ny Marka 5:5 dia niteny tamin'ny Jairo sy ny vadiny izy mba tsy hanambara amin'ny olona ny amin'ny hananganany zanavavy tamin'ny maty. Nisy vondron'olona ihany koa voalaza amin'ny Marka 7:5-7 fa noraran'i Jesosy tsy laza tamin'ny nanasitranany an'ilay lehilahy mona sy marenina.
avy eo dia nandidiny mpianatra ihany koa izy tsy hanambarany amin'ny olona fa izy no Messia. Ny antony dia izao, tsotra ihany ny antony. Ny antony nandrarahany Jesosy tamin'izy ireny dia mbola tsy tonga ny fotoana mitany Jesosy ny iraka nampanaovina azy araka ny faminaniana notondrony Daniela mpaminany. Daniela 3:5-7. Ry mpiaino namako, ry mpiara-midinika amiko, mahalala ny fotoana mety eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainanao Kristy. Satria izy no mandamina ny zavatra rehetra, mahafantatra ny mahasoantsika tsirairay avy. Jesosy mahalala ny mety izay hitondrana ny fiainantsika izy. Tsy mbola tonga ny fotoana no rarahany ny mpianatra. Izao kosa nefa eto amin'ity tantara ity dia nilaza tamin'ireo vehivavy ireo izy, nilaza Jesosy, nilaza ilay afatra, manao hoe nitsanga tamin'ny maty Jesosy, ary dia tsy maintsy nitantara. Nirahana izy ireo, mandehana mitantara, fa saingy izao tsy nahavita na inona na inona izy ireo, tsy nilaza tamin'ny olona satria natahotra izy. Tsy ela nefa taorian'izay toy zavatra izay, nivadika ho fitoriana mihezinezina ilay fahanginana. Tsy nangingina izy ireo fa nitory. Zao ny voalaza eo amin'ny 10:10. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo izay nomban Jesosy izay mbola nisaona sy hitomany. Ary amin'ny 10:20 dia zao ny lazainy, fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Tsy nangina izy ireo fa nitory teny amin'ny toerana maro samihafa, tsy nisy tahotra intsony. Nanana ny fahasahiana izy ireo. Fa ny zavatra nahafinaritra dia izao, tsy niasa irery izy fa ny tompo niara niasa taminy. Androany, ry mpiaino namako, iza re no mba azonao hanambaranao izany vaovao mafaly izany androany? Iza amin'ireo olona mifanerasera aminao mba ilazanao izao tantara mahafinaritra Jesosy izany, fa efa nitsangana Jesosy, efa velona izy, ary vonona mbola ny fiainana vaovao ho antsika. Ny zavatra anankiray eo ampanaovanao izany asa izany dia izao no lazainy, ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Raha manatanteraka an'izany ianao, tsy miasa irery fa ny tompo eo anilanao mandrakariva. Koa amin'ity androany ity dia izao, rehefa nahafantatra ianao fa velona Jesosy, aza mangina, dana lazao ny afo, lazao ny ao tokantranonao, lazao ny mpifanolo-bodirindrina aminao, lazao ny mpinamanao, lazao ny mpiara-miasa aminao. Velona Jesosy, efa nitsangana izy. Ary manaraka an'izany, tsy asa irery ianao, fa ho tanterahin'Andriamanitra aminao ilay tena manao hoe indro izao hombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Hombanao any izy hitantana ny tontolo andronao androany, ka dia tsy angina ianao fa ilaza izany vaovao mafaly izany. Dia mirary soanao indray, ny tompo ane hanampy anao amin'izany fanapa-kevitra efa noraisinao sahady izany, ary hoentsika mbavaka izany amin'izao ora izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izahay fa afaka natanteraka izao fiaraha-midinika izao. Ankehitriny ary tsy angina izahay fa andeha ampita amin'izany vaovao mahafaly izany ho an'ny fianakavianay, ho an'ny mpiara-vodirindrina aminay, ho an'ny namana, ho an'ny mpiara-miasa eny amin'ny toerana maro samihafa, dia hitory ilaza izany vaovao mahafinaritra izany izahay. Dia matoky izahay fa tsy hamila anay irery ianao fa hiara hiasa aminay. Dia mitahi anay, mitahi izao mpiaino marobe izay miaraka midinika amiko izao dinika izao, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy.